Faly miarabantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fitoriana izao miomana eona amin'Andriamanitra ao amin'ity anio ity volana Desambra 12 Desambra zany taona 2020 dia ampifaliana araka ny efa lazaina teo ampitiavana ampanetretena mbola izarana ny teny amintsika tsirairay avy indray miomana eona amin'Andriamanitra ao izahako laharana fa 7 sy 900 zay arahanao eto amin'ny fahitalavitra matv izy ity isaky ny alahady amin'ny 8 sy fefany dia ny famerenana ny alakamisy amin'ny 5 ora sasany maraina zay zany no anarahanao anazy raha eto Madagasikara izy ity koa dia mandeha amin'ny YouTube amin'ny chaîne Kristianina V dia ao anatin'ny site miomana www.miomana.com dia mandeha izy amin'ny télépartra any sy ainao manjery hafa rehetrarehetra any eto Madagasikara any ampitan-dranomasina any dia mandray azy koa amin'ny alalan'izay YouTube zay mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavany ny fanazavana avy amin'ny fanamasina ho amintsika tsirairay avy isaorana antsika ny fampaherezana zay omentsika tsirairay avy isaorana antsika ny fitondranam-bavaka anay tsirairay avy koa anatin'izao asa zao fa matsapa ny hery avy amin'ny fanamasina zay matsapa ny famporisiana avy amin'ny tompo noho zay hoe fiarahana mientana fiarahana fampitantana amin'izao tany fiazakazahana napetraky ny tompo amintsika zao zay fiangonana iray tena iray tokoa ao amin'i Jesosy Kristy fa rantsana maro ary rantsana maro dia miara-miasa mba ampandroso tsara zay fiangonana zay dia nivonahitra ho an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra fiadanana sy fitsarana ho amintsika tsirairay avy androany ny teny omeny tompo antsika dia ao amin'ny Efesianina 5 Efesianina 5 raha omena lohateny izao fizarana zao dia hoe endre tsara zay zavatra petraky ny tompo amintsika indray amin'ity androany ity ka ny teny raisina dia ato amin'ny Efesianina 5 andininy fa 10 Efesianina 5 andininy fa 10 koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raha raoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy zao fiainana zao ary noho izany aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo amen atreo fotsiny ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izahay izay mitory atao anatin'izao mission napetraky ny tompo miomana eona amin'Andriamanitra ao zao ny matery ampanahanay ary ny iraka napetraky ny tompo aminay dia zao ny anao mpianatra ny firenena rehetra matsiaro ny tenin'ny Paul le milaza hoe ampiseho ny olona tsirairay avy eo anatrehan'i Jesosy ho tanteraka présenter tout homme parfait devant Jésus-Christ zany hoe tena mamaika dia zay hoe ho mpianatra ny firenena rehetra zay baiko napetraky Jesosy tsy ametraka antsika mihitsy ao anaty rafidrafitra sy fombafomba tsy ametraka antsika ao anatina toko-pivavahana tsy manoro olombelona amintsika fa tena manoro an'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy Kristy zay ny zavatra tena hoe mipetraka tsara mbola hatramin'izay ka hatramin'izao zay iraka napetraky Jesosy zay ary tsy mitsaratra zay ao anatin'ity fandarana ity ao anatin'ity fitoriana ity manoro antsika zay zavatra nampianarin'ny tompo anay zay zavatra nyainanay ary zavatra marina amin'ny fiainanay mba tsy ho teoria le izy mba tsy ho resaka ambava fotsiny le izy fa zavatra efa voazahatoetra ny tenin'Andriamanitra ary efa niainana ny tenin'Andriamanitra ary hita ny vokany sy ny heriny dia zay le zavatra zaraina amintsika tsirairay avy zay zavatra toriana ny ainana ary zavatra iainana no toriana raha mametraka an'izao teny izao hoe endre tsara dia ny tenin'Andriamanitra hatrany ny raisitsika zay voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany ny raisitsika ito tenin'Andriamanitra ito no iangatsika tsy misy zavatra ivelan'izay ary mba tahaka ny toe-panahan'ireo mpino tao a Beritsika izay hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsara noho ny tao a Tesalonika satria zay rehetrarehetra nampara taminy dia namarininy hoe araka ny tenin'Andriamanitra zay zay voasoratra 7 sy 900 tsika zao anatin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ity akoatran'izay le fitoriana zay atao any amin'ny toerana maro zay anarahan'ny tompo anaovana ny mission sy ny fitoriana zay eny amboba ao maro be izy ireny ny angatahana amin'ny tompo ny fanamasina hiasa ary ny angatahana amintsika tsirairay avy dia niondrika ao anatin'ny baiboly hoe marina ve zay voalaza rehetrarehetra marina ve zay voasoratra rehetrarehetra dia raha hiteny an'ity zany hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao iresaka an'ity fahendreny ity dia tsy zay akory no lafatra
tsy zay akory no efa hoe tanteraka tsisy kianina, tsy zay akory no tena hoe manam-pahendrena tapony faratapony, fa miteny tahaka ny lazain'ny Paoly hoe manadino ny lasa miezaka manatratra ny eo anoloana, miezaka manatratra ny marika izay napetraka Jesosy. Izay ny zavatra tena apetraka. Jesosy ny tena tsara, Jesosy ny tena fanaperana. Zay koa dia manana ny zavatra mbola anamboarany Jesosy anay, manana ny zavatra mbola anefeny Jesosy anay araka toetra, araka ny fanao sy ny maro samihafa. Mbola andalana daholo tsika tsirairay avy zao, mbola eo amin'ny dia miaraka amin'ny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra zao ary ny zavatra nomeny tompo anay dia ampanetretena sy ampitiavana no izarana azy. Ary koa izay raha mitory an'izao teny zao dia izay koa nitoriana voalohany. Raha mizara ny teny zany zay dia izay koa mandray ny teny, samy miara mandray le hafatra tsika ao anatin'izao fotoana izao. Ka ny apetraka tsara dia amin'ity androany ity hoe samy anana an'izay fahendrena izay. Raha iteny ten'Andriamanitra hoe endre tsara apetraka amintsika tsirairay avy zany, izao ianao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy ato. Raha miteny izy ato amin'ny Efesianina, averiko ihany moa fataka fampianarana amin'izay hoe dia nisoratana ho an'ny fiangonana ny epistily, ary ny epistily no anoratany. Dia hoy izy hoe koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka raha raoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao, ary noho izany dia aza manao adaladala fa ao koa fantatrareo izay sitrapon'Andriamanitra. Vaninandro manahirana antsika amin'izao fotoana, izay manao izay ho afa ny Satana andrebirebena ny mpino, atao izay amilianana ny zanak'Andriamanitra ho variana ary tsy andetsony araka ny tenin'Andriamanitra. Misy antony be nge Jesosy matoly ny teny hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ary ho fantatrareo ny marina, dia ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Tsara ny fiatombohana, ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy, ny fidirana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara dia tsara zay hoe nateraka avy any ambony, fa izao tsy mijanona eo, fa hoy Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Zany hoe tsy vitany hoe nanolo tena teny ambolohany. Tenin'Andriamanitra moa dia milaza mihitsy hoe alao ny fiafaran-javatra toy izay ny fiatombohana. Mbola ampiazakazahantsika izao, mbola ampiandehanantsika izao, be da be ny zavatra amin'ny fafeny, be da be ny zavatra fafin'ny Satana eny. Tsika dia eto amin'izao tontolo izao, ary eto amin'izao tontolo izao tsika tena an-tanin'ady tsika raha lasaina bavy a. Tena an-tanin'ady tsika, tsy mahazo matoritory tsika, tsy mahazo varim-barina tsika, tsy mahazo manome fitoerana ho an'ny devoly tsika ka ho varim-barina amin'ny zavatra tsisy antony, amin'ny zavatra mandany lera, amin'ny zavatra tsy mampandroso amin'izao fotoana iainantsika izao. Ary devoly dia mamafy zavatra be da be atonga antsika ho variana, atonga antsika tsy fantoka amin'ity tenin'Andriamanitra ity sy handray izay voasoratra ato, fa lasa ho variana amin'izao fiainana izao ho variana amin'ny fanangolen'ny devoly ho variana amin'ny fomba izao tontolo izao ary zay mahatonga amin'ny Paoly miteny any amin'ny Romanina toko voalohany toko faharoa hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Manaraka an'izay dia miteny koa ny apôstôly Jaona le hoe aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao, ny référenceko, ny référencenao, ny modelanao dia tsy izao tontolo izao, sy ny lamodiny sy ny fombany sy ny fomba fiainany sy ny toe-pony sy ny toe-tsainy, tsy izay ny référence antsika satria io référence izao tontolo izao io dia diabolika, satanika fomba izao tontolo izao, mifantoka amin'ny tena, mifantoka amin'ny fanindraindrana nofo, mifantoka jejojejona, mifantoka amin'ny filany nofo, mifantoka amin'ny fanoherana an' Jesosy. Izao tontolo izao dia manohatra an' Jesosy. Izao tontolo izao dia manohatra an' Jesosy. Izao tontolo izao dia mankahala an' Jesosy. Izao tontolo izao dia tsy tia an' Jesosy. Noho izany raha any amikao an' Jesosy tsika, tsy naman'izao tontolo izao tsika. Tsy tia an'izao tontolo izao tsika, tsy tia ny fomba izao tontolo izao tsika. Marina fa eto amin'izao tontolo izao tsika, fa tsy an'izao tontolo izao tsika. Jaona 7:10 dia izay mihitsy vavaka napetraka Jesosy. Ny angatahako aminao izy tsy ny ampiala azy eto amin'izao tontolo izao, fa ny angatahako aminao dia ny arovana azy amin'ny ratsy. Eto amin'izao tontolo izao tsika fa fomba fiaina araka ny tenin'Andriamanitra ny fomba fiainantsika, fomba fisainana araka ny fisainan'Andriamanitra ny fomba fisainantsika, fomba fiteny, fomba fanao, satria efa novaina, satria efa voafora raha tokony izy voafora fo daholo, zany hoe miala le loto, miala le nofo, miala le olona taloha, miala le olona mpanota, dia ny rivo-piaina ny fanamasina no mitoetra ao anatsika no iainantsika, ary le fanamasina no mibahana mitoetra ao anatsika dia mamofo tsaritsika, mamofo fitiavana, fahalemem-panahy, famindrapo, faharim-po, faharetana, fifaliana, fiadanana, finoana, fahamasinana. Ina moa zany tena tia natongavany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza manao adaladala. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mitondra tena tahaka ny endry fa tsy tahaka ny adala.
zavatra teny anankiroa raisiko aminao amin'ity fizarany ity. Ny anankiray dia ao amin'ilay atao Matthieu toko fa enina, Matthieu toko fa fito Matthieu toko fa fito andininy fa 420. Dia manasanao hamaky an'io tsy ho vakiako daholo izy fa Matthieu toko fa fito andininy fa 420 ka hatramin'ny fa 720. Farany toroteny nataon'i Jesosy teo tendrombohitra izy io. Dia ny fampianarana napetrany tao maro be ny zavatra napetrany tao. Fa avy eo izy rehefa niteny dia izao: ny olona ozy izy izay mandre an'izany teniko izany ka mankatoa azy dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina. Ny olona izay miaino izany teniko izany ka mankatoa azy dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izay nanorona ny tranony tambony vatolampy. Fa izay tsy nanaraka an'izay rehetrarehetra voalaza kosa ozy izy ka tsy nankatoa azy dia oharina indray tahaka ny olona tsy manam-pahendrena. Raisiko kely indray io teny io fa izay rehetra mandray izany teniko izany nefa tsy mankatoa dia oharina amin'ny lehilahy adala. Manohatra zany ten'Andriamanitra eto. Alefa ity ten'Andriamanitra miomany ity. Alefa ny fitoriana rehetra manerana an'izao Madagasikara sy manerana an'izao tontolo zao. Fa misy foana sokajin'olona anankiroa amin'ity teny ity. Misy ny mankatoa, ny maheno ka mankatoa dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina. Ny maheno fa tsy mankatoa dia oharina amin'ny lehilahy adala. Lehilahy moa ny resahany fa ny vehivavy koa ao anatin'izay. Nanorona ny tranony tambony vatolampy. Ny anankiray nanorona ny tranony tambony fasika. Raha iresaka zany tsika amin'ilay hoe fahendrena dia izao: ny fahendrena mandre ny teny ary mankatoa azy, oharina amin'ny olona nanorona trano tambony vatolampy. Ny adala mandre ny teny fa tsy nankatoa, oharina amin'ny olona nanorona trano tambony fasika. Izy amin'ireo ny misy anao. Ny aino dia nankatoa, oharina amin'ny nanorona trano tambony vatolampy, sa ny aino fa tsy nankatoa dia oharina amin'ny olona nanorona trano tambony fasika. Misy fiantraikany be zany rehefa avy eo, satria ho avy ny rika ozy izy, ho avy ny orana, ho avy ny rivotra, ka zay naorina teo ambony vatolampy na inona ifofo ao dia tsy enjery io, tsy rodana, satria nanorina ny trano tambony vatolampy izy. Ninona le nanorina ny trano tambony vatolampy? Nankatoa le tenin'Andriamanitra, nankatoa zay voasoratra, nankatoa zay voalaza. Ny anankiray indray tonga ny orana, tonga ny rika, tonga ny rivotra ny fofofo rodana ny enjery izy, satria nahoana? Naheno ihany izy fa tsy nankatoa. Aiza ny misy asa ianao? Hoarin'ny tompo amin'ny olona adala isika raha mandre ny teny nefa tsy mankatoa. Betabe nge ny maheno tenin'Andriamanitra io manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Betabe nge mandray fahamarinana voalaza ao fa tsisy fankatoavana, tsisy fampiarana, tsisy fiainana le tenin'Andriamanitra fa fahalalana ara-tsaina. Tsy misy antony ny fahalalana ara-tsaina. Tsy manokatra ny vavahadin'ny lanitra ny fahalalana ara-tsaina. Tsy mahavoasoratra ao amin'ny boky ny fiainana fahalalana ara-tsaina. Fa betabe koa ny mandre ny teny, voakasika tao am-pony dia nankatoa zay rehetra voalaza. Ohatra ny olona mijery fitaratra. Zay nolazain'ny apôstôly Jakoba koa dia milaza hoe aoko mpankatoa ny teny nareo fa aza-piainy fotsiny ihany. Fa raha misy olona mankatoa ny teny dia ho sambatra izy. Fa ny olona tsy mankatoa ny teny izy dia ohatra ny olona mijery fitaratra fa avy eo adinony ny misy azy. Avy eo adinony momba hoe ohatra ny ahoana izy. Tena mangataka aminao ahako ianao zay mandre ny tenin'Andriamanitra. Eto eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. So dia routine ny fiainanao araka ny fandrenesana zao teny zao. Fa tsisy fankatoavana. So dia miainao anaty fijangajangana ianao. So dia miainao anaty fahavetavetana ianao. So dia miainao anaty fomaloto ianao tsisy famelan-keloka. So dia miainao anaty fankahalana olona ianao, fahasiahana, fahakizitinana. Fa tsy zany tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aoka ho malemy fanahy amin'ny olona rehetrarehetra, aoka ho maharo-po, aoka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aoka ho masina ireo fitondratena rehetrarehetra, aoka tsy ho tononona aminareo akory ny resaka fijangajangana. Tsoriko ihany, averiko ihany aloha, inona no atao hoe mijangajanga? Raha manambady ianao kanefa miaraka amin'ny olo-kafa ary misy firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, fijangajangana zay. Raha tsy manambady ianao vampitovo mbola tsy manambady nefa misy firaisana ara-nofo, fijangajangana zay. Fahalotona. Ary raha izay no ataonao dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Midy aminao io lanitra io. Na hainao tsy enjery ary io tenin'Andriamanitra io, na hainao ara zay voalaza rehetrarehetra ao, tsisy fankatoavana dia namany. Aleo ara tsy nalala. Fa ny malala dia bebe koa ny sazy omena azy noho ny tsy malala. Dia zay ny voalaza. Andasiko hoe veriko vakiana le Efesianina. Satria izy miteny ato raha mbola mamaky an'io tsika. Efesianina toko 5:7. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotona rehetra na ny fieremana dia aza vela
ho tononona eo aminareo akory azy fa tsy mamendrika ny olona masina zany. Fijangajangana efa nazavaiko anao teo. Ny fieremana dia fitiavam-bola, cupidité. Ny zanak'Andriamanitra tsy ao anatin'ny fitiavam-bola intsony, tsy ao anatin'ny fitiavan-tena intsony. Fa raha manam-bola ianao, manana zay fitahiana nomeny tompo ianao, dia ny takiany tompo aminao dia ny ity ny hafa, izara ho an'ny hafa, tsy tady tambony foana, tsy tady zay ho anao foana. Fa rehefa an Jesosy ianao maty ny momba ny tenanao rehetra, ary ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe zay rehetrarehetra an Jesosy dia nanombo ny faniriany, nofo ny filanto amin'ny azy fizaliana. Ary koa ny ten'Andriamanitra hoe zay rehetrarehetra an Jesosy dia tsy velona ho an'ny tena intsony, fa velona ho an'ilay maty ka namonjy azy ary velona ho an'ny hafa. Lasa misy fitiavana zany ao anatinao, lasa misy fitiavana manome ao anatinao, lasa misy fitiavana mizara ao anatinao, lasa misy fiantrana ny hafa ao anatinao rehefa Jesosy ny mibana ao anatinao. Anisan'ny fankatoavana daholo zany. Anisan'ny fankatoavana daholo zany dia tsy tokony ho tononona aminareo akory zany ozy izy, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na voso-dratsy izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Zany koa mila esorina zany. Resaka fahavetavetana, resaka fahadalana, resaka voso-dratsy izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Fanampin'izay be da be. Raha resaka an'ilay teny io Jesosy ilay teny tam'ilay hoe fanoharana any amin'ilay hoe nanorina trano tambony vatolampy sy tambony fasika, toriteny nataony tao. Raha fihezana ny toriteny nataony Jesosy dia zao, famasinana no voalohany indrindra. Ny faharoa, fanetretena. Ny fahatelo, fitiavana sy famelan-keloka ny olona rehetrarehetra. Ary ny fahaefatra dia resaka tsy fanahiana. Mety mbola misy afaka ohatran'izay, fa zay ny tena zavatra hoe azoko tsoahana, afaka isoroko ao anatin'izay hoe famasinana, tsy ao anatin'ny fahaltona, tsy ao anatin'ny fijangajangana, tsy ao anatin'ny zavatra tsy ankasiran'Andriamanitra rehetrarehetra. Fanetretena, tsy misehoseho, tsy mieboebo, tsy mirehare. Fitiavana ny hafa, famelan-keloka mihitsy, tena hoe mahay mamindra fo. Dia ny anatin'izay koa tsy fanahina ny amin'ny zavatra ho avy sy ny zavatra iainana rehetrarehetra. Fa raha mandre an'izany teny zany ianao izy ka mankatoa dia hoarina amin'ny olona endry. Tiako apetraka amintsika tsirairay avy zany. Amarana koa azy Matthieu 5:20. Tena manaitra ny saintsika tsirairay avy koa amin'ity Matthieu 5:20 ity hoe hoarina amin'ny virginy 5, virginy 10 zay nandeha hitsena mpapakatra. Ny 5 endry dia ny 5 adala. Ny 5 endry na tonga azy endry dia nanana ny jiro izy nitahiry, nanana ny fanaly izy fa nitahiry ny solika. Fa ny mahadala an'ilay 5 anankiray nanana ilay fanaly izy fa tsy nitahiry solika. Eo zany na samy hafa an'ireo, samy natory ihany ireo, fa ireo le natory anankidimy tsy nisy solika antehirizana, le natory anankidimy anankiray nisy solika antehirizana. Inona ny solika? Fanamasina. Ahoana zonany fanamasina? Fiainana famasinana amin'ny fanetretena amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Ny 5 adala dia ireo tsy nitahiry ny solika, tsy manana famasinana, tsy manana ny tahotra an'Andriamanitra, 5 virginy 5 ihany, fa tsy nisy faharetana, tsy nisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa ny virginy 5 endry dia nisy faharetana, nisy fitahirizana ny solika, nisy fandraisana ny fanamasina. Amarana koa zany dia zao, aza manao adaladala fa ao ka andeha tahaka ny endry, ary ny tonga anao endry dia zao, Jesosy Kristy ilay tena fahendrena. Samy andiny teny zao sy anao, samy hitoetra eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, dia samy hiteny amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra hoe ty ahitsy, ty esorina, ty alana, ty zao. Fa masina ny tempolinao, dia ny tempolin'ny fanamasina ianao zany. Masina ianao ary mila olona masina Jesosy rehefa ho avy izy reny mirao ny lanitra. Ary famerenana antsika ao amin'ny Baiboly, amin'ny tena voasoratra izay voalazako rehetrarehetra teo, mba tena hoe anana ny fahendreny sika. Mazotoa mamaky tenin'Andriamanitra, aza variana amin'ny zava-poana, aza variana amin'ny internet, aza variana amin'ny resaka tsy fantatro fandaniana andro fotsiny amin'ny zavatra tsy mampandroso, aza variana amin'ny resaka zavatry ny tany. Manokana fotoana bebe koa amakina tenin'Andriamanitra ary ankatoavana an'izany. Manokana fotoana bebe koa ivavahana, ianao rery, ianao sy Jesosy. Manokana tena bebe koa eo amin'ny fanatrehan Jesosy, ianao sy Jesosy Kristy. Alalanao ny sitrapon'Andriamanitra ary anomezany hery ianao andehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa maika ny fitoriana filazantsara. Akaiky Jesosy dia heverina, na izao mandray tenin'Andriamanitra dia mankatoana zany. Izao ianao sika rehetra to Madagasikara, ianareo any ampitan-dranomasina, teny ray ho atsika rehetrarehetra aoka ho masina ny fitondran-tena rehetra. Teny ray ho atsika rehetrarehetra mba ho endritsika manorina trano ambony vatolampy mankatony tenin'Andriamanitra, fa tsy sanatria ilay ho adala mandray fotsiny, fa tsisy fankatoavana
eo ambony fasika dia ho tonga ny faharavana rehefa avy eo dia ho potika fa rehefa tonga ny fanenjera sy ny zavatra manahirana rehetrarehetra ho an'izay mankatoy ny tenin'Andriamanitra dia tsy anjery izy tsy angozozy izy satria ny orona teo ambony vatolampy dia Jesosy zany dia mitohy hatrany ny asa mandra-piverin' Jesosy eny amin'ny rahaolanitra dia mitohy isika amin'izay zavatra hitarihan'ny fanamasina amin'ny volana Desambra ity dia hisy mission atao any Atsimo zany any Fort Dauphin anankiroa ny zavatra atondihany ny voalohany dia hamana hitondra fanampiana ho an'ireo kere sakafo zany sy rano zay napetraky ny tompo tato anaty ary dia andeha ho any raha sitrapony tompo dia amin'ny 24 Desambra hatramin'ny 30 Desambra eo ny mission zay ho atao any dia ho fanampiana an'ireo havana namana zay tratran'izany anohanana be zany dia anao an'izany asa zany tsika ny faharoa dia misy fitoriana fampianarana fitoriana filazantsara ao a Fort Dauphin ny 27 Desambra sy 28 Desambra 27 Desambra sy 28 Desambra ao Fort Dauphin ny toerana mbola lazaina amintsika eo ihany fa misy an'izay fitoriana zay ao manomboka amin'ny 3 ariva anasana ny rehetrarehetra tsy akanavaka na iza na viaiza na viaiza fanambarana ny teny tsisy kilema famarinana momba ny tenin'Andriamanitra izay anafaka anasana antsika rehetrarehetra zany misotranao matsiaro ambavaka n'izany fitoriana zany asa ho atao zany atera-panahy koa anao iara-iasa aminay amin'izay fanohanana sy ny zavatra maro samihafa momba n'ireo asa ireo efa misy ny contact eo ambany eo zany arak'izay tsy zay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy ary zay dia mpanompon'i Jesosy Kristy koa mivavaka ho amintsika tsirairay avy dia zao anome fahendrenanao Jesosy anananao fitiavana an Jesosy mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra anome fahendrenanao Jesosy atonga anao ankatony teniny ary izy ameno anao ny fanahymasiny mandrakariva an'olotsainanao ho voky ny tenin'Andriamanitra ianao ho votombavaka ianao ka ho tonga ny fakapanahy ho tonga ny zavatra andrebireby ianao ho tonga satana andrebireby sy am'saipetsiny rehetrarehetra andavo anao tsy ho lavo anao amin'ny anaran'i Jesosy fa miorina tsara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary ho masina sy marina ianao ho voninahitra Jesosy Kristy irery ihany tanteraka zany satria efa maty Jesosy nitsangana tamaty velona mandrakizay ary mame hery ho an'ny zanany izy ahafahana mijoro araka ny tenin'Andriamanitra manohatra izay zavatra tsy ankasitrahan'ny tompo rehetrarehetra ho azy ny voninahitra haleloia amen.